Mpanjaka tsy nandray olona lavilavitra be ihany avy an-Andakira any milaza ny mpanjaka. Toana ny soratra masina. Tsisy nietsika na ny mpisorona na ny mpanora-dalàna. Dia nanaovan'i Herode ny fanaony amin'izay avy eo. Izay koa ny ilay ny tompo aminao. Manaiky an'i Jesosy mpanjaka ny fiainanao ve ianao? Mpanjaka ny tokantranonao, mpanjaka ny firenenao, amin'ny asanao, amin'ny fianaranao, amin'ny fiainam-pitiavanao, tsy hanina fiadarana mihitsy ianao raha tsy mandray azy ho mpanjakanao. Izay ny zavatra voalohany, ny fiadanana dia ho amin'izay manaiky an'i Jesosy ho mpanjaka. Raha mbola tsy manjaka amin'ny fiainanao io, amin'ny ara-bolanao, amin'izay rehetra ataonao, amin'ny fijerinao, arakaraka ny toerana anjakana no sy ny fiadanana aminao. Fa ny faharoa dia izao, ny fiadanana dia ho an'izay manaiky hanompo amin'i Jesosy. Misy manko ny olona manaiky azy ho mpanjaka fa tsy manompo azy. Be dia be ny olona miteny hoe Jesosy raiky avao sy ny sisa bangara misy raharaha eny an'izany. Soratana amin'ny fiarany fotsiny dia milamina izy izay ihany. Fa tsisy fanompoana kidy mpanjaka dia misy mpanompo. Tsisy mpanjaka, tsisy mpanompo. Ary izay ny aviany hoe tonga mahiankoka eo anatrehany. Fivavahana, bao izy ny teny anglisy. Ivavahana, tompona ny mpanjaka. Ianao ve manompo azy? Sa manaiky azy ho mpanjaka fotsiny. Ary izay tsy mety tamin'ny Herode. Mpanjaka ambonin'ny Herode ny Mesia dia tsy manaiky an'izany izy. Ary ny manahirana dia ireto mpanora-dalàna mpahay lalàna, manam-pahaizana momba ny lalàna sy ny mpisorona mitondra fivavahana. Ireny no manondrana. Ireto manam-pahaizana lavitra jentilisa ireto nanaiky azy mpanjaka, nanaiky hanompo azy, izareo tena tompony. Ary tonga amin'ny fiteniny amin'ny jaona hoe tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy. Ary ny mazava dia namirapiratra tao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy. Izy nateraky indray no izay. Ary io anisan'ny tsy mampandroso ny ankamaroan'ny olona raha tsy jery aty Madagasikara. Ny ankamaroan'ny olona dia tsy mampiatra ny zavatra ny anarana. Ny ankamaroan'ny olona, ary ilay tsy mampandroso. Hafa ny zavatra ny tenenao avokany, hafa ny zavatra ataony. Tahaka ny reto mpanora-dalàna reto, sy mpisorona ireto. Nalainy kanirina vao na mandravandra. Izareo tokony hiteny, hitarika hanompo, fa zany Mesia zany fantatry ny zareo zany. Sady mpisorona be zany ny mpanjaka ny mpaminany. Tsisy nihetsika zareo. Natahatra ny Herode angasa ahoana, Herode moa mihetsika raha ty. Ary izay nisan'ny tsy mampandroso toerana anankiray. Ny olona ekônomia tsy mampiatra i zavatra ny anarany io. Ny olona mpahay lalàna, zavatra hafa no ny anarany, zavatra hafa no ataony. Ary mihitatra hatramin'ny mitondra fivavahana raha zavatra hafa no ny anarany, ny teolojia ataony, zavatra hafa no avokany. Ary izay tsy mampandroso ny firenena anankiray. Samia tsy mampiatra ny zavatra ny anarany. Ary tsy mahagaga zany raha olona mana master amin'ny ekônomia na gestion tsy mahay manao teti-bolana sampana. Satria ny olona tsisy mampiatra ny zavatra ny anarany. Tsy hainana akory io. Tsy hainana akory io. Ary izay mifavoazy eto Madagasikara, ny ankamaroany eto Madagasikara dia tsy mampiatra ny zavatra ny anarany. Tovy amin'ireo olona ireo ihany. Tsy entina nimpona ny fiangonana zany na ny firenena na nimpona ny fianakaviana. Samy manana kasiketa hafa. Ato ihany Jesosy ny mpanjaka. Fa rehefa mivoaka ary izy tsy mpanjaka ny fiainako mihitsy. Ohatr'izay daholo izay ataontsika manao kiafinafina daholo. Rehefa ato ihany zany dokotera, rehefa ato ihany zany miaramila, rehefa ry ihany ry amin'izao samy manao double G daholo ny olona rehetra. Ary izay tsy mampandroso ny firenena. Ary izay nataony reto mpanora-dalàna reto, efa nivelarina ny boky io, tsy hisy fampiarana. Satria tsy mety hanompo reo. Resin'le olona jentilisa mpanompo sampy reto. Ireto ny nanaiky hanompo an'i Jesosy. Ireno nandeha niankoka teo anatrehany. Eritrereto ny fanompoana nataony zareo any amin'ny 1,000 kilometatra maromaro. Avy any Antsinanana mankany amin'ny tany Kanana zany. Otrina ny volalamy, ny heritsaina, ny fotoana, ny herim-batana satria mandeha tongotra zany amin'ny ankabeazana.
Izany ny fanompoana nataony. Nandeha lavitra izy. Nankamy. Tsy fitadiavana tombontsoa manokana. Fa arena fotoana vola. Mbola mitondra fanomezana. Raha mandeha manao sary anankiray amin'ny fivorim-pianakaviana. Tsy laozan'le mbo alavidavitra manko izao manko sika manao fivorim-pianakaviana rehefa krismasy taom-baovao fiaparabany. Misy namana anankiray mety amin'ny Tuléar izy na amin'ny Diego. Efa nilongy avy any izy nitondra fiara. Rehefa tonga le fianakaviana vorivory dia misy miteny ray etsy le cotisation dia ina le famaly mazy mba jereo ihany ny avy lavitra. Ohatry izay mihitsy le sary fa ireto magy reto tsy nitarentana miepaka. Na dia fa nafo zavatra be dehibe ary izy tena andalana. Ary tsy hitondra ninina miala avy eo. Ary izay no nanomezan'Andriamanitra azy fiadanana hosolo ny zavatra rehetra. Ny volamena mariky ny mahampanjaka. Ny zavamanitra mariky ny mampisorona. Ary ny miora mariky ny fahafatesana. Ary tena mifanojo. Resy ny reto mpanora-dalàna sy mpisorona reto resiny zareo. Zay no dikan'ireo zavatra telo ireo. Ary tena manambaran'i Jesosy, ny asan'i Jesosy no ambaran'ireo. Mpanjaka izy. Mpisorona izy satria manao fanatitra amin'ny tenany izy isolo atsika. Ary ho faty izy, zay no dikany miora zany fanaovan'jareo an'ireny momi ireny fanosorana faty. Izay le seka ositra an'i Jesosy tamin'ny marain'ny alahady fa efa nitsangana tao izy. Jesosy zany dia efa teraka dia efa natokana ho faty satria efa nitolorina miora sahady. Zay no dikan'izany hamonjy atsika. Efa nomena ny sahady izy. Izay ny fanompoana nataony magainao koa amin'ny tanina hoe tena nompan'Andriamanitra tokoa ve ianao fa zany nananany magy fiadanana. Izany fiadanana zany veriny Herode, veriny ireo mpisorona, veriny jiosy. Satria tsy nihinan'i Jesosy Kristy mihitsy ireo. Afa-tsy ireo mpianatra vitsivitsy izay niona tamin'i Jesosy. Mihinan'i Jesosy mpanjaka ve ianao ka manaiky hanompo azy. Zay ny lakile ny fiadanana. Hitady fiadanana n'aiza ianao fa tsy hahita. Fa saritsary ny fiadanana no hitanao. Fa ny tena fiadanana dia ao amin'ny Kristy. Jereo ngena nazavany azy amin'ny Isaia 1:20. Ireny nomeny anao fiadanana hafa kely. Misy solofo hitrebona amin'ny fototry Jese. Misy karazana hazo manko efa maniry zanana izy dia aria amin'ny fakany mitranga. Ino atao hoe solofo. Ohatr'izay ny fisehoan'i Kristy aria amin'ny fakany amin'ny Joda. Inona moa ny fatatsika akaiky indrindra ny any solofo mitsirana amin'ny fakany? Farafarasiny roa malala inona? Akondro. Inona koa zany akondro ozy ny sasany koa. Tsy avy amin'ny fakany foana mivoaka le mpandimby azy. Dia ohatr'izay le sary. Fa mitondra ny fanahy fiton'Andriamanitra ao aminao izy. Isaintsika le fanahy amin'ny andininy faharoa. Inona avy anaran'le fanahy ao aminy sisy? Fanahy amin'ny Jehova, fanahy ny fahendrena, fanahy ny fahazavan-tsaina, ny fanoloran-tsaina, faherezana, fahalalana, fahatahorana Jehova. Ny fahalalana tsy misy fahatahorana Jehova dia fahalalana manimba. Ary zay le fahalalana no teniniko teo hoe ny olona manam-pahalalana tsisy mampiatra ny zavatra ny anara amin'ny ankamaroany satria fahalalana tsy misy fahatahoranaN'Andriamanitra le izy mahatonga ny fahalalana mivilana, manimba fiarahamonina, manimba firenena, manimba fiangonana. Ny ankamaroany fahalalana amin'ny olona ety amintsika. Fa amin'ny olona manaiky ny Kristy ho mpanjaka ka manompo azy dia manana an'ireo fanahy fito avy amin'ireo. Ka rehefa tonga eo io izy tsy mitsara raikitany masony izy, tsy mitongilana izy, manome rariny ny malahelo izy, fahamarinana ny fisikinana, ka na tsy tokony hiaraka ary hainy ny mampiaraka azy. Izy avy ny hainy mampiaraka ozy izy. Ny ambody ara-mitoetra amin'ny zanak'ondry. Ny leoparda hiaraka amin'ny zanak'ondry. Ny liona sy ny omby, ny zazakely, ny omby vavy sy ny bera, orsa na fantarinareo azy. Dia ny liona ary izy mihina mololo. Ary ny zaza minono ilalao milavaky ny vipera.
vipera fatatsika fa anisan'ny biby lava misy poizina indrindra satria eniky ny fahalalan'Andriamanitra amin'ny tany izany no entin'ny fiadanana entina aminao izany no asaina zarainao amin'ny andro noely zao izaran'izany fiadanana fa tsy hoe mirahaba vetanao dia montotra fa hiditra amin'le ao dia le mpifaloloboditra aminao mibahany eo am-baravaranao ny varavarana dia eo koa ianao hoe hanompo azy eo koa ino olona nizarana fiadanana nareo mizara fiadanana ho amin'ny olona rehetra eniky ny fahalalan'Andriamanitra ny tany dia feno fiadanana ny toerana tsy mahalalan'Andriamanitra tsy feno fiadanana ringana ny oloko noho ny tsy fisiany fahalalana tahaka narona ny rano ny fanamban'ny ranomasina ny rano fatatsika tsara zao noteny hoe horizontaly na mariny rano na mikototona be arambany ao ny rano mahitsy foana ny voafirmo ny vo zero izy nareo izay ny tian'Andriamanitra amintsika na mikototona tahaka anao na fiainanao mariny rano foana afaka mandeha ny sambo izay ny fomba ny rano ninina ao ambany ao dia fihezina amin'ny fiadanana ary izay ny tian'Andriamanitra ho anao tahaka izany koa amin'ny fanompoana Galatia amina 4:7 tsy ambany lalàna ntsony ianao fa ambany fahasoavana hanavitra anao ambany lalàna i Jesosy sady mpanompo ianao ny zanaka ny sary dia tahaka ny hoe andevon'olona tatsy no vidin'le olona hoy izy hoe sady andevoko ianao ny zanaka sady mpanompoka ianao no zanako ka mandova faly ianao sady tsy faly amin'le fanompoana hay ianao sady mpanompo no zanaka Galatiana 4:1-7 sy 7 vakitsika atombokontsika amin'ny 1:7 tsy maninona mankana amin'ny 7 vakitsika fa rehefa tonga amin'ny fotoana dia nirahin'Andriamanitra ny zanany nateraky ny vehivavy nateraka tao ambany lalàna hanavotana izay ambany lalàna mba handraisantsika ny fananganana anaka ary satria zanaka ianareo dia nirahin'Andriamanitra ao am-pontsika ny fanahiny zanany miantso hoe aba ray eo ka dia tsy mpanompo intsony ianao fa zanaka ary raha zanaka dia mpandova koa no nataon'Andriamanitra ianao rehefa mandray Jesosy mpanjaka ary manaiky hanompo azy dia tonga aminao ao izy ny fanahiny zanany rehefa nafito reo mahatonga fiadanana aminao ka sady mpanompo anao ny zanaka mpandova sady mpanompo anao ny zanaka mpandova ary zay misy sary anankiray tany Amerika tamin'ny fotoanany guerre de sécession ny fiantsonareo azy fanandevozana ny mainty tany Amerika dia amin'ny toerana anankiray mbola be fanandevozana tokana ihany ny zanak'le olona ny areny tsy hita pesipesenina Amerikanina dia malala n'izany tantara zany daholo ny ankamaroany dia hoy izy tamin'irainy hoe andevo ditsika reo andevo amanjaton'ireo mba ataoko zandroko daholo andevo amanjato ny vidin'le olona rehefa tonga teo ny meny taratasy fanafana tsirairay avy zay ataonareo izy na hijanona sady mpanompo no zanako fa io ny lahamatoanareo fa zay andeha tsofina rano andeha nandeha reo sa tsy nandeha izy rehetra dia nijanona ivavaka isika mankalaza anao zahay ry tompo mpamonjy anay satria Andriamanitra miteny aminay ianao indrindra fa amin'izao fotoana izay atsiarovana sy ankalazana ny naterahan'ny mpamonjy izao dia nambaranao taminay fa ny krismasy dia mizara fiadanana ary tianao ihany koa izahay azo izany fiadanana izany fa izany dia omenao ny olona manaiky an'i Jesosy mpanjaka ary iainana amin'ny mpinono izany ka tsy hifikitra amin'ny mpanjaka n'izao tontolo izao fa i Jesosy Kristy ilay tompon'ny fiadanana tsy manaiky an'i Jesosy mpanjaka ihany anefa fa manaiky ny hanompo azy ihany koa tompo raiso ny fahavononanay anaiky anao Jesosy Kristy ho mpanjaka ary hanompo anao ihany koa
ary omeo anay ny fanahy masina mba haizanay manosy aina amin'ny sitraponao Andriamanitra. Mivavaka izay tompo ho andreo manam-pahoriana. Ianao Andriamanitra ny fahafenona sy fanantenana pahery azy ireny, mba hahitany ihany koa ilay fiadananao aminao. Ireo anatiny tsy fahasalamana, jereo amin'ny fitiavanao sy nindra fonao izy ireny, ka tsapany fa ianao Andriamanitra dia mandray an-tanana azy mandrakariva, satria ianao Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mba manavakavaka, fa tia ny olona rehetra. Ho anay izay miombona eto ankehitriny, mba ho tena tafaray marina aminao tokoa, ka sa hijoro vavolombelona ny amin'ny fizarana izany fiadanana izany, satria ianao Kristia dia efa namonjy anay. Misy ireo mpanomponao izay mijoro vavolombelona ny amin'izany, ka matsiaro misaotra anao ny amin'ny fitantananao ny fiainany, ary tsy ho azy ireo mandrakariva ny fitahinao, ary tsy ho azy ireo ihany izany Tompo, fa ho anay rehetra koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Riavana malala andeha isika hiara anaiky sy anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny famakiantsika ny Kolosiana voalohany andininy 5:20 ka hatramin'ny 20. Kolosiana toko voalohany andininy 5:20 ka hatramin'ny 20. Fa ny izy rehetra ao anatin'ity soratra masina ity soloantsika Kristy. Andeha hitsangana isika anaiky sy anambara izany finoantsika izany. Izay manao hoe Kristy ny endrika Andriamanitra tsika, milama taloha sy zavatra rehetra, fatao amina Renan'ny zavatra rehetra ny mivanitra sy ny ambony tany, ny sisy tsy hita, na fiandriana, na fanjakana, na fanapahana, na fahefana. Kristy no mahazo ny zavatra rehetra sady mahazo. Ary Kristy no talohan'ny zavatra rehetra sady ao amin'ny atrehany zavatra rehetra. Ary Kristy no lohan'ny tena dia ny fiangonana. Kristy ny voalohany dia ny lamaka tamin'ny maty, mba ho lohany amin'ny zavatra rehetra Kristy. Fa sitraky ny ray aminy toeram-pahavelona rehetra. Sady Kristy ny fampiavahana ny zavatra rehetra aminy, ka dia nirahany teo amin'ny fijaliana nanaova fampiavahana. Kristy no fampiavahana izany, na ny ety ambony tany na ny any an-danitra. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Efalinao ho atsika ny reto avatsika reto nahazo 5 sy fara dia ho arabaitsika ka manao ny fahaloran-jaza izy. Ny jajakely Rabenarsoa noarin'ny Janahary dia atolotry ny ray aman-dreniny Rabenarsoa Mentsosy Ravony Avony Rina France. Valo amin'ny 700 andininy voalohany no raitsika.
tikana am'reto avantsika reto any mihin'Andriamanitra ny fara hoy soratra masina ianao no nampivoakavo tao an-kibo nankinona taminao hatramboka hatranakibondreniko dia Andriamanitra ianao ary efa tapitra ny andro fodiovana araka lany Mosesy dia nitondra azy niakatra tany Jerusalema izy mba ho atolotra ho an'ny Tompo ko atolotra ho an'i Jehovah izy eny amin'ny andro rehetra iainany dia voatolotra ho an'i Jehovah izy. Amen. Mivavaka isika. Misaoranao zay tompony amin'ny fanolorany reto ray aman-dreny reto ny zanany ino atrehanao mankasitraka anao zay satria tsy miova ny famindramponao tsy miova ny fanekenao isan'ny taranaka amin'ny fandidy vavolombelony zanany reto fianakaviana reto ka mifaliana amin'ny fiangonana ko mianta aminao zay tompo ianao zay nanome azy ny zaza no mampiditra ny zaza amin'ny fianakaviana fiangonana firenena hitany ray aman-dreniny ianao ikolokolana be izao zaza izao ampanjaka amin'ny tokatrano ny fitiava ny fietsika atsapana fa tokatrano misy Andriamanitra zany tokatrano zany toany fanamazotoka izy ireo amin'ny sakrameta zay atolotra ho an'ny zaza amin'ny fotoana mahamety izany tahiko ny fiangonana lehibe ireo taranaka rehetra nomenao azy anananay olombanina ary asa ary olokely tahaka ireo magy ho an'ny firenenay zany nangatan'i Kristy zanakao zay efa teraka ho anay ary zay koa dia teraka indray. Amen. Miarahaba nareo ny mihin'Andriamanitra ny fara ry abana ento izao zaza zao ka terio tsara hitombo saina hitombo tena androso fitiana Andriamanitra sy ny olona ary mananareo ny amin'ny sakrameta. Amen. Fifalinana amin'ny fifalinana antsika fa ireto avantsika indray manolotra ny zanany amin'ny sakramentany batisa vala me 720 andininy voalohany sy ny faharoa dia asain'izy ireo hiatrika ny alitara masina. Manana ny rantsana tany ketsa raha vonona anao ny hira fisaorana orian'ny batisa hoeny antsika ny teny fanorenana izao sakrameta masina izao hoy ny tompo efa nomenay ny fahefana rehetra nandanitra sy etiany tamy ko mandehana ianareo atao mpianatra ny firenena rehetra manao batisa azy ho amin'ny aran'ny ray sy ny zanakariny fanamasina sady mampianatra azy tandrina zay rehetra nandiko anareo ary niza momba anareo mandrakariva mba ara-pahatonga ny fahataperana izao tontolo izao ary oriko ny fanekeko amiko so aminao mba amin'ny taranaka mandimby anao hatramin'ny taranaka fara mandimby ho fanekena mandrakizay mba ho Andriamanitra sy ny taranako mandimby anao aho fa ianareo rehetra kosa dia zanak'Andriamanitra amin'ny finoanan'i Kristy Jesoa. Amen. Noho izaho miteny tompo zany ry havana dia misy fanekena angatahan'ny fiangonana aminareo moa manolotra marina ireto zaza reto ho Andriamanitra raintsika va ianareo ekenareo va nijoro na amin'ny teny na amin'ny asa Mpanompon'Andriamanitra mahatoka tonga nareo fianarana ho an'ireo zaza ireo amin'ny androm-piainana rehetra ekenareo ny tantaran'ny fiangonana amin'ireo zaza ireo ny fitaizana rehetra araka ny filatsara tokony atao aminy hitombo izy amin'ny fahalalana zao fahasoavana izao anaiky an'i Jesosy tompo izy azo hery andany asa satana rehetra vonina hivavaka ho azy sy ampianatra azy ireo hivavaka ary ampiditra azy ho mpianatra sekoly alahady va ianareo ekenareo va ny ampianatra azy ireo antony izao fanaovana batisa izao ary ezika ka tonga azy ireo mpanay fanasa amin'ny tompo mandre nareo Andriamanitra ka nareo hitodika any amin'ny fiangonana hanamafampahabe maso izany fanekenareo izany. Ndao ary
mandre anareo Andriamanitra matoky azy izy anampy anareo amin'ny fanekenareo. Ndeha tsika fiangonana hitsangana angataka ny fanahy masina. Andriamanitra raitsy to ty dia tianay tokoa ianao, ary ny fitiavanao dia melo mandrakariva ny fitiavanay ianao. Tsaronay zao didin Jesosy Kristy tomponay sy ny teny fampanantenany no menta amin'ny nanorenan'izao sakramenta batisa izao. Koa mitalao aminao zay ra eo manatrea anay aoka ny fananao masina ny mehiry ny asa tanterahana eto ampanaovana izao batisa izao. Rano mamelomelona zavaboary ity ary manasa ny lotony nofo mba ho famantara ny fanadiovana anay ho amin'ny fiainana vaovao ao amin'ny Kristy ane izao. Ireto zaza tao batisa ireto ane ho voaray mandrakizay ao amin'ny fanekenao, ampitafio ny zanakao izy ary ampireso endrika aminy noho ny asa ny fananao masina, mitarika azo sanandro amin'ny voninahitra mandrakizay. Faly misaotra anao zay Tompo, fa tanteraka ny faniriany reto ray aman-dreny reto, miombonanao amin'ny Jesosy Kristy ny Zanany, ka isany vahoaka ny fanjakan'Andriamanitra. Ny angatanay fiangonana dia nitehirizanao ireto zaza ireto eo ambanin'ny fahasoavanao, ka mba maharitra azy hatramin'ny farany ny amin'ny fivavahana aminao. Ampio ny ray aman-dreny sy ny mpiantoka mba azahoany manatanteraka ny fanekenina ataony teo anatrehanao. Mba ny fahasoavanao any ny ezaka rehetra ataony fianakaviany sy ny ray aman-dreny ary ny fiangonany amin'ny fitezana ireto zaza ireto. Gatany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tomponay izany vavaka izany. Amen. Petraka ny fiangonana. 𝗏𝗏𝗦𝗏𝗏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 
izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Andriarinay vo sarobidy. Andriarinay vo sarobidy. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ndremitsara narda fifaliana. Ndremitsara narda fifaliana. Izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. 𝗗𝗘𝗦𝗦 izaho manao batisanao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Ho ny tompo anaka aza matahotra. Efa nanavotra anao efa niantso ny anaranao ay ianao. Ento ireo zaza ireo ka tezao tsara fa zanak'Andriamanitra omeny ny fanahy fitony ho amin'ny fiadanana. Amen.
mandehana amin'ny fifalian'ny tomponareo. Fifaliana ho antsika ny mandray itiavantsika zay angataka ny iray latabatra amin'ny tompo, mandray ny fanasan'ny tompo mba hipombonay amin'ny Kristy. Vavolombelon'ny fanekena ataony eto tsika ary efa nampianaranay ny filazantsara raha teo izy. Ary niezaka natateraka ny fanekena tamin'ny batisa atolotra tsika mba ho atokana soa masinina kandesika hitsangana nangataka ny fanahy masina. Mba afaka isika riray mandrakizay eo misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay
Sitrakao mantsy ny anome toky anay fa ny teny fikasana momba ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny fitiavana anatiny anao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io, niny fanambarahanao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay, ka nangataka ny rotsahan'ny fahasoavanao aminy. Nampianarinay ny filazantsaranao izy, ary niezaka izahay na dia malemy azy, mba hitarika azy amin'ny fiainana mandrakizay, dia ny mahafantatra anao, izay Andriamanitra tokana sady marina, sy Jesosy Kristy izay efa nirahinao. Ary ankehitriny, rehefa nandreny ny antsonao izy, ka afaka hifidy ankahalalàna, lalàna izorana, dia indro tonga eto anatrehanao mba hanambara ny finoana. Ry Tompo, mba hinore ny vavaka rehefa miakatra eo aminao ho azy ireo. Raisy koa izahay rehetra anio ho amin'ny firaisana masina aminao, amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatanay izany, ho azany ary ho anao ray any an-danitra, sy ho an'ny fanahy masina ny dera sy laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Vena itsika ny teny fanorenana izao fanokanana izao. Ho ny tompo izany mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny aina monjony ondry. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy andany tenany sy tondrany azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny tamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza na avery ny ainy noho ny amiko dia azo izamy. Fa inona moa ny soazo ny olona raha mahazo zao tolo zao kanefa avery ny ainy? Inona nome ny olona ho takalo ny aina? Amin'izany na iza no sitrapony raiko izay nan-danitra, izy ny raha lahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovonazovona ny akany hatrehan'ny olona dia ekeko izy natrehan'ny raiko izay nan-danitra. Fa nazovonazovona andahany hatrehan'ny olona ho laviko kosa izy eo natrehan'ny raiko izay anan-danitra. Amen. Noho izany dia misy fanekena ilain'ny fiangonana aminao, ho valinao araka izay sitraky ny fonao. Ianao mba mihin'Andriamanitsika tadipaharantsika nan-danitra, izay tiantsika ka manome Jesosy Kristy zanany latokana, izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Eny tompoko, mino aho. Mihinan Jesosy Kristy zanany, izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka, ka manaiky azo tompo sy mpamonjy va ianao. Eny tompoko, mino sy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho amin'ny tenanao ny fanekena tamin'ny batisa, izay efa nandraisanao ny fanomezan'ny fanahy masina. Ka izany dia mampisotra anao amin'ny lalàna Kristy aminy, ka hiezaka ianao ho tian'Andriamanitra, hankatoy ny sitrapony, hahatsiaro vavaka sy hamaky baiboly, hamonjy fanasana masina izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Eny tompoko, manaiky ny ity sankatoa aho. Vokarina anao hitodika amin'ny fiangonana, hanamafy ampahabe maso izany fanekenao izany. Izao mbo angaronosy anjara fandresena herina dia manaiky sy mino fa Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy, voavelany ny eloko ary azoko ny famonjena, ka ekeko ny ody sy hanompo azy amin'ny foky rehetra. Nanapa-kevitra aho ny andray ny fanasan'ny tompo izay anehoany mino ny fanekeny sy famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina no hanambaran'ny tompo amin'ny fiangonana sy mipino tsirairay ny sitrapony, koa hiezaka ao eo ambany fitarian'ny fanahy masina ny andinika azy sy azoto amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny mahisa mipino ahy dia ataoko ho zava-dehibe sady voalohany ny fitondroana ny voninahitr'Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako, ary ezaka ao ampiasa ireo talenta sy ny fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanipoko azy atao amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra no iankinako, hanatanterahako izany rehetra izany. Omeny fanahy masina anao izany herin'izany, hahatanterahanao izany fanekenao izany. Amen. Mboangy arinosy anjara fandresena herina. Noho izany fanekena nataona teo izany, dia amin'ny arin'Andriamanitra ilay zanaka fanahy masina dia manokana anao izay, tsodrananao izay, fanahy masina anao izay ka mandray no isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asaina ianao indray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy toy izay efa niantsona tamin'ny maizina, ho amin'ny fahazavany mahagaga ane
no atanteraka sy ampiora ampitoetranao ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fiadanana mahiresy mahatanja fa ny tompo mombanao. Hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotranao zay no ity ora nomenao iainana eto anatrehanao ity. Apetraka eo amin'ny pelantananao ity mpanomponao ity, izay vao avy nanamafy ampabe masony fanekeny taminao. Enao ry Andriamanitra ra io no niantso azy, ko namaly zany antsonao izany izy. Da io ny fanapahan-keviny toetra amin'ny fahatokinanao, ka mba omeo azy ny hery aretany amin'izany no ny fanainao masina. Enao ihany no aoka hanomana azy anantona ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisana amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebany, matanjaka ny finoany, tsy azo ozongozonina ny fanantenany, ary mahery ny fitiavany. Aoka hifikitra mafy amin'ny marina izay mahavonjy izy, ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany. Ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao, ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Mivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androso hatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mbanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Enoy izahay ray ny famindrampo, fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao malalanao mpamonjy anay no entinay mivavaka aminao. Amen. Re mpanevana sany tompo vaovao, tany mafy ny ananao mba tsisy akany satroboninahitra ao, mandehana ka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra. Amen. Ny era fahafitopolo no raintsika raha tsy misy n'olotra hira ho amin'ny rakom-pisaorana. amin'ny fotoanany vaovao sy ny fampiarabana isika mampiomana ny filohan'ny fianana amin'ny zany teny afatra ho atsika fiorana koa zany
fa ifampiarabotsika efa nifampiaraba tamin'ny akaikinao ianao fa amin'ny andaniny sy ny akilany sy ny ao ambony zany tsika ny fiarabany anjely any Maria zany no ataotsika ny andaniny manao hoe arahaba no asoavina dia ny ankilany manao hoe ny tompo mombanao ka ianareo avy ato ankavanana mpitandrina ato ny todika ato zany anao mialoha sady mikopakopa tanana ndao ary nareo zany amin'ny atso ndao ary isa roa telo iny ary itsika avy anatin'ny trano todika ria velana ria iaraba azy ireo isa roa telo arahaby ianareo no asoavina te ianareo vao ambony ao aza manadino anay ianareo vao ambony ao iarahaba ny aty ambany somary manezakezaka mafimafy nareo ambony ao isa roa telo ny tompo mombanareo saora tompo tehakitsika allo zareo andany sakilany ato mba manao ny zandry ny miarahaba zany ny ato amin'ny antsy ny folo alin-da makatsy amin'ny betso ny folo alin-da le faso ary ny anareo dia mbola faly miarabantsika mpianakavy finoana amin'izao andro anio izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo ao dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fampamonjy niteraka anio ho anareo ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Ampanin'ny soratra masina ao amin'ny Lioka toko 2:10 sy 11 izay andalatsoratra masina zay no entiko iaravana atsika mianakavy na tratra ny andron'ny krismasy anio. Dia manonona ny krismasy fiadanana 2020 ho atsika mianakavy ny tenanay amin'ny anaran'ny ray aman-dreny mpitandrina ny baron'ny fiangonana ny dekona sy ny loholona ny sampana sy ny fikambanana velona eto amin'ny fiangonana ary koa mbola ifampiarabantsika mianakavy amin'izao krismasy fiadanana izao. Izany fiarabana sy firaritso izany dia tsy ho atsika izay miombavaka eto ihany tompoko fa ao koa ireo mpiara-manompo amintsika ny mpiara-vavaka amintsika izay tsy afaka manatrika izao fotoana izao noho ny antony maro samihafa ary manaraka amin'ny tambajotra tserasera samihafa ny sasany misy ny eto Madagasikara misy koa ny any ampitan-dranomasina any dia miaraba azy ireo tsika amin'ny anaran'ny Tompo ka ilay fiadanana sy ny fahasoavana izay napetraka Jesosy Kristy Tompo amintsika ne anenika ny tokantrano sy ny isam-batan'olona. Manaraka izany mamarana ny fankalazana ny herinandro sambatra tsika androany izay ho tanterahany zareo sampana sekolelady kanefa mialony ny anotronantsika azy ireo raha riva dia mamela ianareo isaotra ireo sampana sy fikambanana samihafa izay nahatotosan'ny fankalazana n'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny reny fampisehoana sy ny fitaovam-bavana teto am-piangonana nandritra n'izay andro vitsivitsy izay. Midika zany fa dia velona sy miaina ny fiangonantsika amin'ny alalan'ny ireo sampana ireo izay sampana tsy mitsahatra ny amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Mbola manainga antsika tsirairay avokoa
anatevina nireny sampana sy fikambanana ireny satria dia fanatanterahana ny asan'ny tompo no atao amin'izy ireny fa manentana zany atsika rehetra mba hiditra ao anatin'ireny sampana ireny. Dia mamerina ny fiarabana atsika mianakavy natratra izao krismasy izao. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ary ny fiadanana ho ety ambony tany ho amin'ny olona akasitrany. Dia samy ho tratrany farany taona indray isika mianakavy. Samy tahin'Andriamanitra. Araba arlaina sovina ny tompo ombanao. Ary indro itoejaza ianao ka hiteraka zazalahy ary ny anarany dia ataonao hoe Jesoa, izy ny lehibe ka atao hoe zanaky ny avy indrindra. Luka 2:1-3:30 ka hatramin'ny 2:30. Toy izao indray vaovao tamin'izao maraina izao. Ny alahady 2:30 Desambra ho avy izao manomboka amin'ny 5:00 izy fiarahana miombom-bavaka ho fisaoranan'Andriamanitra no famaranana ny taona izay anasan'ny mpitandrina sy ny birao fiangonana antsika mpianakavy ny finoana. Izany dia manomboka amin'ny 5:00 ary ny sampana tompona anjara amin'izany dia ny vehivavy sy ny safifa. Vaovao amin'ny sampana. Vehivavy mivarotra mofo mamy sy masira izy ireo aorian'ny fampim-pivavahana dia manasantsika rehetra handray anjara amin'izany. Ary ny alahady 2:30 ny volana Desambra dia alahadin'izy ireo ihany koa. Dia mbola misy ny varotra izay ataony dia mbola manasantsika rehetra handray anjara amin'izany. Sampana sy kolelahady. Anio hariva ny fankalazana ny herinandro sambatra zareo ka ny fotoana dia amin'ny 2 ora fanaovana décoration, amin'ny 2 ora fahatongavan'ny mpianatra sy mpampianatra, amin'ny 3 ora ny fanombohan'ny fotoana. Ny tenue dia akanjo fotsy ho an'ny mpianatra sy ny mpampianatra. Ary marihana fa tsy misy ny fampianarana sy kolelahady ny alahady 2:30 volana Desambra. Raky mpisaorana. Isaotra ny Jehovah lalandava aho eo ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Atolotra ho an'ny Dr Rakotozafi-Mikaela sy ny katekômène. Izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny vaovao iroso amin'ny rakitra isika sady miaraka amin'ny fizarana vatomamy raha tsy diso zay dia mahafaly ny fiangonana manolotra izany ka ny isatsika zany efa natao tombatombana ka rehefa tonga aminao hoe le bonbon ka tapitra dia ianao ny be fiadarana indrindra.
mahitondra famonjenana Betlehemata tompo maseno no voavidina tanàna kenira tompo maseno no voavidina ai tanàna atongavana anavotana atotoliza ai tanàna parisitori timanevitranao akory efiana indrofananga mahitondra famonjenana Betlehemata tompo maseno no voavidina Epoazaiana mataini tompo Betlehema kelio mamonena ekaliza kana beteka sikela zaina emipali baema kumbinikikata irengesi baema kumbinikikata irengesi kana namasino azasimia Awan tanunu
ianao andre fa tompo io zaza io tompo ty andray ianao any Nirahin'Andriamanitra
misy ny fandraisana ny fanasan'ny tompo a, asaina ianao ilay latabatra amin'ity mpandray fanasan'ny tompo vaovao ity a, asaina koa nareo vahiny na avy amin'ny fiangonana hafa amin'ny alalan'ny hospitalité eucharistique. Rehefa ny mampanahy ianao dia mahazo mandray. Hitsangana isika amarana ny fotoana tapany voalohany an'olotra ny rakitra andray ny sodrano avy eo tsika miditra amin'ny fanasan'ny tompo. Fahasoavan'Andriamanitra moatry ny fanarehetra, ny fitiavanao amin'ny Kristy Jesosy, ny firaisanena amin'ny fanamasinao aminao. Andehanao tsy ho reraka, hiazakazaka ianao tsy ho sasatra, elatry ny akaranao tahaka ny voromahery, ka ny fahasoavan'Andriamanitra ny hitantana ny dinao, naiza naiza alehanao ho aminao ny fiadanana. Amen. Oh
vakina isika. Voninahitra na miavondrina ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambony tany amin'ny olona ankasitrahany. Ho an'Andriamanitra rerininy voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.
misy fiara mbana ho ambavady eo starex mba jerena kely zany zay amivavady eo zany fa misy olona tery ao grand starex zany le izy marina fa mifandraisana izao dia miverina amin'ny fandraisana mahazatra talohan'ny covid isika mandray ny mofo sy ny divay avatrany ny mpandray fanasan'ny tompo fa tsy tolorina tsirairay miverina amin'ny fandraisana mahazatra isika ony soratra masina oka ho aminareo zao saina zao zay tamin'ny Kristy Jesoa izy na dia nanendrika Andriamanitra ara sy nataony zavatra ny fikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa ny foanany tenany tamin'akany niendriky ny mpanompo sy nahatongavany manam-pitoviana amin'ny olona ary efa hita fa manantare olona izy dia nanetry tena ka nanaikatra amin'ny fahafatesana dia ilay fahafatesana tamin'ny azo fijaliana koa izany nandratin'Andriamanitra azy indrindra sy nanomezana azy ny anarana ho ambony no ny amanarana rehetra mba ho amin'ny anaran'i Jesoa no andeha andoalehan'ny lohalika rehetra na ny anan-danitra na ny etỳ amin'ny tany ny anana mba amin'ny tany sy anakeny lela rehetra fa Jesoa Kristy ny tompo ho voninahitra Andriamanitra ray amen izany sorona nataon'i Jesoa zany izay nanao fanatitra amin'ny tenana mampisorona be azy izay tsarony magy amin'ny alalan'ny zava-manitra mampisorona azy aseho azy tsika tsapain-tanina ankehitriny sy ainantsika ko asan-drato amin'ny tompony fonareo fantatra fa tompony tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao Kristy na dia nietry tetỳ aminay ara nanafoana ny tenanao ianao dia tompony tompo manana ny fahefana rehetra an-dandra sy te-an-tany andoalehan'ny lohalika rehetra nan-danitra ny aty ambony tany ana mba amin'ny tany noho izany dia midiranao isanandro isanandro ny kerubim sy ny serafim rakotrilany ny apôstôly ny mpaminany ny olomboavitra efa sambatra naminao izay koa naniray zao krismasy fiadanana zao te hiantanta aminao ka hiaraka amin'ny feny marobe anan-danitra hoentin'ny fanahy masina ny iranay manao hoe hoenotsika ny teny fanorenana zao sakramenta masina izao fa Jesosy tompo tamin'ny alina izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny hoy izy ray santy ny tenako izay omena ho anareo izao natao fahatsarofana dia araka izany koa ny kapoka rehefa ninana dia hoy izy misotroa amin'ity anareo rehetra fa ity ndrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny rehetra ho famelan-keloka izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo fa na oviana ianareo no mihinana itony mofo tony sy misotra amin'ny kapoka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny amen hivavaka isika atsiaro ny asa-pamonjen'i Kristy sady angataka ny fanahy masina tsaronay tompo ny irany anjely ny mpiandriondry ny magy Josefa sy Maria Elizabeta sy Zakaria Iana i Simeona ny finanamiliny Betlehema mankatramin'ny fasan'i Josefa avy any Arimatia fijaliana fahafatesana fitsanganana amin'ny maty ianao dia mifona mandrakizay eo aminay eo an-tanana kavanany ray ary zany mahatonga anay miandro sy mitalo ny firenenao ko tahizo sakramenta zao hoendry Kristy le tokana Kristy le tanteraka Kristy nanterina indray mandeha monjanay teo amin'ny azo fijaliana ry tompo ray anan-danitro oka hiasa aminay ny fanahy masina le fanahy miara-milaza amin'ny fanahinay fa zanak'Andriamanitra zay le fanahy mampikikiky anay manao hoe abaray eo fanahy mamely manamasina manome ny fanamezam-pahasoavana rehetra izany fanahy zany oka hiasa aminay ahatsarovana marina tokoa
ho tafaray amin'ny mofo mandany Kristy rehefa miombona mandray ny mofo sy ny divay zay. Ko miano taminao zay rehefa namasina na sy ny mofo manamara amin'ny tenin'ny Kristy, sy ny toraka za amin'ny divay manamara andany Kristy. Fanao Andriamanitra kosa tanteraka amin'ny teny zanako malalanao satria amin'ny alalan'ny Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ho aminao Andriamanitra iray tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanamasina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakiantsika dia firaisana amin'ny tenan Jesosy Kristy tompontsika, izay nivakiana ho antsika satria iray ihany ny mofo, isika koa dia tena iray ihany isika na dia maro aza, fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapohiko ny fisaorana izay isaorantsika dia firaisana amin'ny ranon'i Jesosy Kristy tompontsika, ny ranon'ny fanekena vaovao izay nalatsaka ho antsika. Hoy ny mpiandrondry, andeha isika ngany Betlehema izany zavatra vao tonga izany izay nampahafantarin'ny Tompo tamintsika. Andeha fivavotra avokoa zao ny zavatra rehetra. Amen. Ipetraka isika ampizarana mofo sy ny kapoka laharan-kila voalahatra. Izay nanaiky an Jesosy Tompo ka tanteraka fanompona ho azy. Amen.
isika anetry tena. Oka isika impoa amin'ny fanetretana enina manao hoe tompo. Tsy mendrika ny atao hoe zanaka. Tompo tsy mendrika ny tompo tsy mendrika kanefa ho ianao hoe izay manatinao tsy mba ho afaka mihitsy. Ny mofo hohaninay ry Jesoa. Hoy Jesu Kristy ilay maniraka atsika manaiky azy mpanjaka hoe raiso antiny tenako izao natao fahatsarovana. Misotro ny divay izahay izao. Mba hanompo azy hoe sotronareo rehetra ity fatindrako dia ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro famelan-keloka izao natao fahatsiarovana na oviana no misotro ianareo. Misaotra anao izay tompo efa nandray araka izay mety izao an'ny mpanahy mahavoka ary sakafo mifanjakany lanitra ary maniry zay mba hinany vokatry ny voaloboka miaraka amin'izay vaovao amin'ny fanjakanao anandanitra rahatry zay. Misaotra tompo, mamy ny fitianao. Maranatha, avia Jesosy tompo. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika. Ny larina fiara 4655 TAB sy 4345 TAP zany mba isaka ory zareo ao. 4655 TAB 4345 TAP natateraka ny rakim-pisaorana isika.
mitay anareo aneny tompo ka iaro anareo mpamirapiritra amin'ny tavana aminareo aneny tompo ka iantra anareo ananatra ny tavana aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadana petraka ivavaka mangina isika endreny alalany aren'Andriamanitra sy ny fahendreny ny fahalalany sy ny fitsarany tsy hitalany ny lalany sarom-patarina fa izy ny avizo zavatra rehetra izao ary izy ny miazona azy sady izy koa no antony izy aneny omem-voninahitra mandrakizay ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anarany iray mandehana amin'ny fiadanana